Miantso amin'ny fifanomezan-tanan'ny rehetra mba hampandroso sy hampanjaka ny fitoniana maritra eto amin'ny firenena ny filoham-pirenena ireo ranonambarany no santionany amin'ny fatokisan'ny mpiara-miombonantoka Madagasikara mba azahoantsika famatsim-bola hoentina mampandroso. Miantso ho an'ny fitoniana sy ny fihavanana ny filoham-pirenena tao anatin'ny kabary izay nataony omaly teny amin'ny lapan'ny Avoloha. Namafisina nandritry ny tafa tamin'ny mpanao gazety izany. Raha ny fanazavana nentin'ny filoham-pirenena anisan'ny fipetratakin'ny mpiara-miombonantoka ary mpamady vola iraisam-pirenena ny fitoniana maritra eto amin'ny firenena. Nanainga ny malagasy rehetra ny filoham-pirenena ifanometanana amin'ny fametrahana fitoniana sy fihavanana eto amin'ny firenena. Rehetrarehetra no manorina stabilité, tsy ny filoha irery manorina stabilité amin'ny firenena satria zay 50 taona lasa zay dia nahitana fa misy fiorontanana foana eto amin'ny firenena. Zay ny antsoiko ny rehetrarehetra miara manorina zay stabilité zay, miantso ny mpanao politika, miantso ny vahoaka, miantso ny mpitondra isan'ambaratongany ny malagasy tsy vaky volo dia mila miara-miasa amin'izay zavatra zay. Zay ny tena zava-dehibe satria ilainy zay na misehatra iraisam-pirenena andresentsika rahatra andreo mpamatsy vola, ny mpampiasa vola mila an'izany va tonga aty Madagasikara. Tsika manao kajikajy amin'ny androany sy ny rapitso sy amin'ny foezaka fa zao tontolo zao mpamatsy vola ny azy mila izay fitoniana mandritry ny fotoana maharitra zay izy mba azo mampiasa vola. Mariana fa raha ny fandaharam-potoana efa mipetraka dia ny 17 sy ny 18 novambra ho avy izao no ho tontosaina any Paris ny fivorian'ny mpamatsy vola.